Any Mahajanga raikitra ny grevy izay ataon'ireo mpivarotra amoron-dalana rehefa tonga hanala azy ireo ireo tompon'andraikitra any Mahajanga any satria efa nanao fanambarana moa izy ireo talohany izao ho fanesorana izao ka tsy nanaiky izany hatramin'ny farany ireo olona izay mpivarotra amoron-dalana izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa naisan'andro eto. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba honony namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araka ny fanatsipoko terem-piantohana dia ny mahakasika ny grevy any Mahajanga no iompanan-tsika bebe kokoa atao anatin'ny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndaolo fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Iaraha mahita sy iaraha mahalala fa ny hanafy ny resaka dorotanety tato ato izay hita fa tsy mitsahatra mihitatra ary saingy manerana ny nosy no ahitana an'izany trangana dorotanety izany. Ka ny ady amin'izay dorotanety izay no isan'ny matematesan'ireo tompon'andraikitra amin'izany amin'izao ankehitriny izao. Ka napetraka eny anivon'ny bureau de BNGRC ny CCO-feu izay ivontoerana entina andrindrana sy hanamafisana ny ady atao amin'ny dorotanety sy ny doroala. Isan'ny miara-miasa amin'izany ny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ny birao nasionaly misahana ny fitantanana ny tadidin-doza sy ny loza, mifanometanana amin'ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny faritra sy ny eny fotony ny CCO-feu izay hanafainganana sy handrindrana ny fandraisana fepetra mahakasika ny tranganafo izay miseho. Ao anatin'izany ny famonoana ny afo, ny fampiharana ny lalàna ary ny fanamafisana ny fisorohana ny afo sy ny fiarovana ny ala. Na dia eo aza izay tompon'andraikitra misahana amin'izay ady amin'ny dorotanety izay dia tokony ho samy tonga saina avokoa isika tsirairay fa tsy tsara izany resaka doroala izany satria iaraha mahita sy iaraha mahalala amin'izao fotoana izao fa tena miakatra tsy misy to azy ny maripana nefa ny rotsakorana etsy andaniny dia tsy misy mihitsiny ary isany miteraka tsy fampiny rano fisotro madio izany rehetra izany. Tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra jerena ny fomba ahafahana mivarotra ireo volamena izay saika nahondrana antsokisoky ireo ary rehefa lafo moa izany dia hividianana vary. Omena fankasitrahana manokana ireo olona izay nandray anjara tamin'ny fahatratrarana ireo volamena ny faran'ny taona 2024 lasa teo iny ho hiatrany Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra. Mbola tao anatin'izay filan-kevitra ny minisitra izay hatrany lohahevitra maro mahakasika mivantana ny fiainam-bahoaka sy ny firenena ankehitriny no nodinihana tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra voalohany ho an'ny taona 2024 izay natao teny amin'ny lampanjakana iavoloha tamin'iny andro ny afako maliny. Fanehona ny mangarahara ny fitantanana ny fanjakana eo anivon'ny mpiray tanindrazana no tanjona izay nalefa mivantana tamin'ny haino aman-jery nasionaly. Teny am-piantohana dia nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa ny fahombiazan'ny ministera iray dia ny fahombiazan'ny fitondram-panjakana sy ny firenena. Ilay raharaha fahatratrarana tambazotra mpanondrana volamena no nasongadiny teny am-panombohana ny fivoriana izay nilazany filoha fa tsy maintsy karohina ilay atidohany ketrika aniny fanondranana volamena 320 kilao izay tratehaka teny amin'ny siranam-piaramanidina Ivato iny. Tsy ireo trondro madinika ihany no adoboka fa izay tena tomponantoka tamin'io raharaha io izay manimba endriky ny Madagasikara io isatrany. Ankoatr'izay dia ahazo fankasitrahana manokana ihany koa ireo mpiasa ny faditsiranana izay nandray anjara mivantana
ka nahatratra anireo rehetra voarorohy tamin'izany. Niompana tamin'ny resaka angovo, ny fivadihana amin'ny fampiasana ny angovo azoavaozina ny lohahevitra noho ny avy eo. Voaretsaka tao koa ny vary sy ny vidim-bary ary ny fidirana amin'ny resaka fanampiana ny tantsaha izay hiditra amin'ny fampiasana fitaovana manaraka ny teknôlôjia eo anivony sehatry ny fambolena. Nodinihana koa ny resaka tany izay nambara ny filoha fa tsy maintsy henjehana ny tambazotra mangalatra tanim-bahoaka satria izany no mampikaikaika ny mpiray tanin-drazana. Betsaka ny manana ny rariny saingy voatsindry ny mahay lalàna sy mahay mampiasa izany ho hiatrany filoha Andry Rajoelina. Anisan'ny songadina ihany koa nandritra ity filan-kevitry ny minisitra ity ny lalana sy ny fanamboarana ny lalam-pirenena amin'ity taona ity. Ankoatr'izay, ny vidin-tsolika sy ny famatsim-bola ataon'ny fanjakana mba hitazomana ny vidin-tsolika. Mifandraika amin'izany ihany koa ny tranga doro-tanety sy ny fampiasana ny tavy izay tena mampidi-doza ny firenena ankehitriny. Ny fanombohan'ny taona toy izao no fametrahana ny fanamby sy ny vina rehetra. Mampiseho ny vahoaka malagasy isika fa zava-dehibe ny ahafantarany ny fanamby izay apetraka sy ny olana izay henantsika. Eto no handraisana ny fanapahan-kevitra hanatanterahana ny tetikasa ho tanterahana amin'ny firenena ho hiatrany ny filohan'ny repoblika nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay natao tamin'izay andro ny afakomaly izay. Andao amin'izay ho resantsika ny grevy izay nitranga tany Mahajanga. Araka nefa voalaza moa dia nanapa-kevitry ny hanala anireo mpivarotra amoron-dalana ny tompon'andraikitra ao Mahajanga ao satria nilaza izy ireo fa isany miteraka fitohanana sy maneritery ireny lalana izay tokony halehan'ny mpandeha tongotra ny fisian'ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Noho ny izay rehetra izay dia raikitra ny grevy izay tsy manaiky ny fanesorana azy amin'ny toerana ivarotany ireo mpivarotra eny amin'ny trottoir. Raha ny fantatra dia tamin'ny alakamisy no fotoana nanesorana azy ireo ary mbola tsy nisy toerana voalaza mazava nefany hamindrana ireo mpivarotra ireo. Noho n'izay rehetra izay dia voatery nahaton'ray ny fanesorana ireo mpivarotra eny amin'ny trottoir taoriany fampiresahan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra. Nandresy izahay ho ireo mpivarotra izay efa nidina an-dalambe tamin'iny andro ny alakamisy iny. Araka izany rehetra izany dia mety hanano sarotra ihany ho an'ny ireo tompon'andraikitra ny hanala ireo mpivarotra rehetra amin'ny trottoir any Mahajanga izay satria mety tsy hanaiky hatramin'ny farany ireo mpivarotra amina trottoir izay noho ny izy ireo efa zatra idiram-bola amin'izay fivarotan'izy ireo amin'ny trottoir izay. Izay sy zay moa no masaka azona rosy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa naisan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.